Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga sao tanatin'ny fandarana mikolohevitra amin'ity zoma alina ity ampifaliana ampitiavana ampanajana no anasananao iaraka aminay hatramin'ny farany raharam-pirenena tontolo politika izay misy fiatraikany ihany koa amin'ny andavanandro ny mponina amin'izao fotoana izao ny firosoana any amin'ny fikarakarana na ny fanatanterahana ny fifidianana communaly fifidianana ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina eo anivon'ny commune amin'ny fahiraka amin'ny telopolo ny volana jolay ho avy zao manodidina an'io ny ady hevitra efa ho herinandro zao efa herinandro mahery ihany koa no nisokafa ny fahafahana mandrotsaka ny taratasy firotsahana ho fidina eny anivony ireny sampandrarana natokana ho amin'izany ireny maro samihafa ny hevitra mipoitra ny fironan-kevitra samihafa fanehohevitra isan-karazany mahakasika an'izany iazakazana ve ny fikarakarana ny fifidianana mandearaka ny tokony ho izy ve izany ho tratra ary izotra ampilaminana ve izany fifidianana izany valentsika atao anatin'ny ora iray izay fanontaniana rehetra zay antony nanasantsika vahiny ihany koa atao anatin'ny fandarana mikolo-hevitra amin'ny ity ariva ity tahaka ny mahazatra efatra menadany vahintsika ary azo lazaina hoe misy tafiditra indrindra ao anatin'izay resaka fikarakarana ny fifidianana izay avere amin'ny ankavanako ery Andriamatoa Ranlevason Artina directeur des libertés publiques et des affaires politiques eo anivon'ny ministère ny adotany sy ny fanapaha-pahefana miarabanao toko tonga sao tao anatin'ny fandarana ia dia miaraba ny Kolo TV sy ny mpanaraka an'izao fandarana zao toko ny vahintsika manaraka dia Andriamatoa Velonjato Bernard Anselme mpampianatra mpikaroka mpanao politika solombavam-bahoaka teo aloha nahavita mandat 3 tonga sao tao anatin'ny fandarana toko dia miaraba ny tompon'andraikitra ato amin'ny Kolo TV miaraba koa ny mpanaraka an'izao fandarana zao vahintsika manaraka ry zareo nivony KMF Knoe ny secrétaire général national Ramatoa Patricia Raharsoa Malala vavitokana amin'ity anio ity kanefa iverina fa hitondra hevitra ihany koa ao anatin'ny fandarana miarabanao tonga soa atao anatin'ny mikolo-hevitra miaraba ny Kolo TV dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana isan-tokantrano vahintsika faefatra Andriamatoa Randria Nitovina Parfait izy dia expert en gouvernance locale izany hoe mpiantsetra eo amin'ny tontolon'ny fifampitondrana eny fotony manakaiky ny mponina eny tonga soa tao anatin'ny fandarana toka dia manantitra ihany koa ny araba amin'ny tompon'andraikitra eto amin'ny Kolo TV dia toraka izany koa tsika ny tokantrano manaraka nyity fandarana ity ora iray sy 5 minitra eo no iarahantsika miroso any amin'ny fikarakarana fifidianana isika izao na inona ambara dia amin'ny raiky amin'ny telopolo ny volana jolay no anatanterahana an'izany fifidianana communaly izany fanontaniana maro no apetraky ny olo-pirenena apetraky ny mpanara-baovao fanehohevitra maro araka nambara teo no efa mitranga amin'izany eo ireo manakinana mitondra tsikera amin'ny fikarakarana ny fifidianana eo ihany koa ireo izay resy lahatra fa tsy maintsy hirosoana ary vita izany fifidianana izany efa mametraka ny lamina rehetra mahakasika an'izany manontany olo-pirenena izahay hoe ahoana ny fahitana izy ireo an'izay hoe firosoana na fikarakarana ny fifidianana izay arahantsika ny hevitra izy ireo nangony ny mpanao gazety teny rehetra teny endriky ny tanàna aloha ny kara vaovao manana fahaizana farafaratsy jeriny lafiny rehetrarehetra izy ny fifidianana communaly zany fahitako anazy tokony tsy rotorotoana no fanaovan-javatra fa satria ho avy ny firenena ny jerena dia tokony amin'izay fotoana mahamety anazy hoe tena efa ara-dalàna vonona tsara ve indrindrindra problème antsika manko amin'ity lisy mpifidianana ity io zany lisy mpifidianana io matetika tsy ara-dalàna foana le lisitra satria ohatra anay zao tamin'ny fifidianana mifanesy teo tamin'ny filoham-pirenena na tamin'ny fifidianana député dia tsy afaka mifidy mihitsy satria tsy voasoratra tao anaty lista tsy haiko mihitsy aloha zay fandeha fa dia hita eo izy rehefa mandeha raha amiko zany amin'ny akapobe fahitako ny fifidianana communaly dia ohatran'ny tsy lahara-pahamehana ihany satria ny fifidianana zany tokony hiainga aveny fotony aloha raha amin'ny hevitso amin'ny maha-olo-pirenenana manokana dia ny tokony hiainga aveny anivon'ny fokotany aloha zay vao mifidy communaly satria neny aloha mila fanarenana sy fanatsarana zay vao miakatra amin'ny ambaratonga ny communaly amin'ny maha-olo-pirenena lahy aloha tao anatin'ny fifidianana rehetra zay aloha ohatran'ny miakatra aman-trano daholo indrindra fa ty fifidianana ny maire ty
jereo raha efa ray volana tsy atonga avy fifidianana dia efa roahana daholo zay manorosory. Kasary zao mbola tsy malala hoe efa mandeha ve zao ny mbola tsisy mirotsaka raha hono zao ny anako ny zay hofidiana mbola tsisy mirotsaka. Raha fatako ny fividianana ty moa zany zao dia mirotsy kelikely ary raha satria ny olona fotsy zany zao ohatrany mbola betsaka ary mbola zavatra tsy azon'ny olona tsara na ireo rotsaka zany na ny vahoaka hifidy zany mbola misalasala be. Za zany tsy mahita hoe zay tena hoe fividianana naona fa sady tsy fantatra zay tokony atao. Ny fahitanan'io aloha dia fiainan'ny vahoaka malagasy ny tokony jerena aloha ajanonony zany fifidianana zany tsy han'ny tandrony. Io mantsy fangalana toerana fotsiny ho an'le zalapanao politika dia le naka toerana fotsiny atao ny fifidianana aroso fa le fiainan'ny vahoaka malagasy tsy jery mahitsy zany ry zareo mpanao politika ireo. Zay ny hevitry ny olo-pirenena teny aloha tsy hoe ny fidina izy ireny fa dia sendra ny mpanao gazety mihitsy nanontaniana atao anatin'le izy maromaro kokoa no ny tsy dia milona loatra na tsy mahara-baovao loatra momba le fifidianana communal no maharaka ny vaovao momba le fifidianana communal zay aloha tsikaritra ny mpanao gazety dia tsy ankilan'izay moa zany saika fomba fijery amin'ny ankapobeny no nentin' ny olo-pirenena atao anatin'izay avy hatrany dia ny KMF-kinao anga manao metraky fanontaniana hoe nareo hoe zany tsy mahatsiaro ao anatin'le izy hoe tsy nanana fotoana niasana tamin'ity fikarakarana fifidianana ity reny ny resaky ny olo-pirenena nefa ny efa ao anatin'le tena firisonana amin'ny fifidianana antsika amin'izao fotoana izao. Ia, misaotra anao namana Enkajy amin'ny fiarahamonim-pirenena anay izay miasa eo anivony hoe fanaraha-maso ny fifidianana sy fanabeazana ny olo-pirenena dia anisan'ny tompona andraikitra voalohany tokoa zahay amin'ny fampahafantarana izay hoe isy fifidianantsika toy izao avy ny zotra rehetra tokony ho arahana amin'izany ny tsara ho fantatry ny olo-pirenena tsy akanavaka. Nanomboka tamin'ny volana tamin'ny herintaona teo tamin'ny taona lasiny dia efa niezaka nanao arak'izay tratry ny herinay izahay nanazava amin'ny olo-pirenena rehetra hoe vita zay ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka ho avy indray ny fifidianana communaly Antsoatsy izay fifidianana anisany manakaiky ny vahoaka malagasy indrindra satria ireo be ny tanàna voafidy eo miasa eo anivon'ny commune no anisany akaiky indrindra amin'ny vahoaka malagasy rehetra. Tany zany zay dia efa nanazava hoe ina ny andraikitra izany be ny tanàna izany dia nandeha ihany KMF-kinao moa dia marihana hoe misy ao anatin'ny distrika 10 amin'ny 7 eto Madagasikara. Dia ny fahafahamanao azo atao hoe miasa amin'ny herin'ny tenana ihany izahay kanefa koa tsy miambo izahay hoe rehefa mahatsapa mandinika an'ireny voalazan'ny olona rehetra ireny tena isika no mahavita azy eto amin'ity fanabeazana ny olo-pirenena ity mahakasika ny fifidianana sy ny fanaraha-maso ny fifidianana amin'izao fotoana izao hoe raha antsika rehetra mahafantatra hoe be dia be ireo fiarahamonim-pirenena fikambanana maro samihafa no miantsehatra eo anivon'izay fifidianana izay anisan'ny tompona andraikitra ihany koa ny akoatra ny fiarahamonim-pirenena ireo mpitondra fanjakana isan'isany satria ny lesoka hita zany zao dia hoe tsy ampy ny fanetanana ny olona hoe tokony anara-maso ny anarana izy ireo amin'ny fanavoazana ny lisitra nanomboka tamin'ny 2 Desambra 2014 ka hatramin'ny 1 Janoary teo ny tonga teny anivon'ny fokontany lisam-pifidianana teo zany dia efa nisy teo dia efa nisy fanetanana ny olona rehetra hoe mandehana isika manamarina ny anarantsika any anatin'ny lisam-pokotany eny anivon'ny fokontany ao anatin'ny lisam-pifidianana dia nandeha ny raha ntsika rehetra nahita ihany koa zava-misy teto amin'ny firenena hoe tonga ny loza voajanahary sahirana ny fanjevy tao anatin'izay ny rehetrarehetra dia ny fifanampiany rehetra zany tokony nisy teo na ny fiarahamonim-pirenena na mpitondra fanjakana na ny mpanao politika ihany koa indrindraindrindra ny kandida izay ilatsaka
tokony naporisika ihany koa izy ireo andana rao maso ireo olona ny anaranareo anaty lisym-pifidianana mba hahafahanareo mifidy amin'ny fifidianana communaly. avy hatrany dia anontany ny directeur des libertés publiques au niveau du ministère ny antotany ao anatin'izay firisona amin'ny fifidianana izay ny olo-pirenena teo eo ny teny hoe tsy tokony rotorotona ny fiarahamon'ny-pirenena zany mety hoe misy lesoka amin'izao fotoana izao ao anatin'izay hoe na dia hoe ny fanaraha-maso ny olo-pirenena nisy mpifidianana ohatra hoe tsy mbola vonona amin'izay ny vahoaka raha hoe izay firisona amin'ny fifidianana izay ny fanontaniako dia tsotra hoe ianareo nivon'ny ministera ny antotany ve resy lahatra fa ao anatin'ny fotoana retratra mizotra araka ny tokony ho izy le fifidianana amin'izao rythme na zao hafainganam-pandeha misy antsika amin'izao fotoana izao. Eny anisan'ny lohevitra sy lahadinika zay efa masintona maro aloha ankehitriny zany ny resaka fifidianana tsorona aloha fa misy any fepotona araka ny voalazan'ny lalàna zany mila ajaina ohatra hoe ny fanakana mpifidy zay handatsabato dia tokony 90 andro raha kely indrindra mialohan'ny daty handatsaham-bato. Raha ny fivoahan'ilay didim-panjakana nefany zay manaiky ny mpifidy dia efa mihoatra ny 90 andro. Zay zany aloha ngamba ny mety azo lazaina ihany tsy hoe mirotoroto tsy akory fa mba miezaka ihany zany fitondram-panjakana mba makabahana melolo kely. Tsy omena tsiny aloha ny ataontsika hoe ny olo-pirenena tsotra satria miaina fahasairanana goavana be tamin'ilay vona indrindra ny teto andrenivohitra betsaka ny mety very tany anatin'ireny tondradrano ireny ny fitaovam-pifandraisana na ny radio zany na ny télévision ary mazava loatra mety ho sarotra ihany ho an'ny tompony andraikitra anivon'ny fokontany nanao an'ilay fanetanana amin'ny lafiny hafa ivelan'ilay voina ka rariny zany aloha raha ohatra ka hoe mbola betsaka ny sokajin'olona no tsy dia tena nahafantatra loatra n'le raharam-pifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina amin'ny commune zany na izany aza nefa dia nyrafitra ankehitriny hatramin'ny joron'ny CENI zay ny solo midimbiasan'ny CENIT dia manome sehatra be dia be mihitsy ny mpanao politika na ny atoko politika eo ihany koa ny vondron'olona tsotra ny ONG ny association isan-karazany manome an'ireny sehatra ireny eo ihany koa moa zany nareo ato amin'ny haina manjery na ny média mena sehatra lehibe dia lehibe reny vondron'olona isan'ny tokony ireny mba hifarimbona miaraka amin'ny fanjakana amin'ny fandavorariana araka ny tokony ho izy ny raharam-pifidianana. Zany hoe ny tia napetraka zany dia hoe isika rehetra re tompoko no entanina mba hiaraka hiasa mavitry angara ohatra zay ny teny mety malaza azy kokoa ilaza hoe mirotoroto ngamba tsy dia tena hoe mirotoroto raha ohatra koa nefa miadana loatra ngamba mety tsy dia tena izay koa fa isika rehetra ny tompony dia mino hafa raha miara-mientana isika hanao zay atotosana n'le dingana dia mino hafa efa horotaona latsaka anie zao ny république hafa efatra heritaona sy tapany raha ry mikosa ngamba raha miroso amin'izay tsika amin'ny fifidianana. Ny mpanao politika amin'izao fotoana izao no isan'ny tena hoe mametraka fanontaniana be lehibe andry matao Ravelonjato Bernard amin'ny firosoana amin'ny fifidianana mitovy hevitra amin'izy Menadava ianao. Izy aloha zany no hoe raha mijery hoe eto Antananarivo ary zany no reny no fahitan'ny olona n'ilay hoe fifidianana dia vao maika any ambanivohitra any amin'ny faritra zay vitsy ny hainao manjery sy ny ataontsika hoe sy ny lafiny serasera dikan'izay zany dia somary tsy ampy zany ilay ataontsika hoe le communication le seraserana ao anatin'izay ka le izy resahana foana le fifidianana fa hoe tsy liana le olona zay koa ngamba no azo ananina an'le izy satria ny antony rehefa miresaka le fifidianana anao miteny fotsiny amin'izao atao fifidianana hoe inona moa zany ny tena enjeu inona moa zany ny tena hoe fanamby sy hoe inona ny ilana n'le fifidianana dia inona ny fetraika an'izay eo amin'le fiainam-pirenena zay zany ny tsy ampy eo anivon'le ataontsika hoe fitondrana n'ilay serasera sy fanapariahana ohatra hoe manao fanapariahana n'ilay rizan-teny-dalàna zany zao dia tsy tena ampy l izy fa ao anatin'izay koa tokony hoe azavaina fa tsy hoe misy an'izao fotsiny anatin'le lalàna fa hoe inona marina moa tena dikan'izay zavatra zay indrindra mba hatonga ny olona oliana amin'ny te frantsay hoe intéressé le olona
dia amin'izay zany a misy fientanam-po dia misy fiaramientana ao anatin'izay ataontsika hoe ny olon-drehetra manjary samy voakasika n'lay fifidianana zany ao anatin'l'izy ho an'ny mpanao politika dia samy miezaka zany ny mpanao politika hoe monsieur positionnaire hoe andasaka candidat na tsy andasaka candidat ao anatin'izay problème am'izao fotsiny ho an'ny mpanao politika dia hoe ny candidat-nao li zany ny candidat-nao no sotomin-dralahy ao anatin'lizy zay koa zany no anankiray na io avy amin'ny alalany vola na io avy amin'ny alalany fanerena na io avy amin'ny alalany zavatra maromaro dia reny zany a manjary mahatonga an'le mpanao politika koa tsy tena miseho tsy hita mivantana zany le zavatra zay ataony dia mahatonga ny olona koa manontany tena zany hoe tena efa mba taitaitra ve le ambiance zany le ambiance ao am'le hoe hiditra am'le tena fifidianana zany no tsy ampy le hoe sy tombony zalahy le candidat hiditra antsika rehefa avy eo hoe ahoana ny zava-misy ana rehefa to parfaire ndriany tovina ny zava-misy ny fotony iny am'izao fotoana zao inona tokoa tena iainany olona nyty resaka fidiranao amin'ny fifidianana ty le resaka ambiance teo ianao tena tsara toerana mahita le eny akaiky ny olona eny ambavohatra eny toerana rehetra ie fa hovaliko ihany koa le fanontanianao voalohany hoe mety ve le fifidianana za aloha dia mahita hoe aleo atao le fifidianana satria na amin'ny herintaona ro no ataontsika dia ohatr'izao ihany ny ambiance dikan'izany zany a tsy le fotoana kory ny olana fa ny fanaovana an'le fandaminana ny mbola tsy mahazatra antsika ny mandamina zavatra tsara satria dia jereo angefa efa tamin'ny fito sy roa arivo no voafidy le olom-boafidy amin'izao saika nanao an'le fifidianana antsika tamin'ny raika ambin'ny folo sy roa arivo fa tsy tafavoaka saika nanao tsika tamin'ny herintaona fa mbola nanao an'le lalam-pifidianana ireny dia amin'ity taon'ity zao a raha tsy ataontsika amin'ity taon'ity io dia 2 mandat nataon'ireo le olom-boafidy izay mandara ihany ny fanarahany tamin'ny olom-pirenena ka ny fisehony ny fotony a lasa sahirana le olom-boafidy satria efa lany daty efa tsy tokony ho izy tsony no tompona andraikitra dia ny fiatraikany any amin'ny mponina zany a lasa retolotra ra service rehetra na resaka fanangonana fako na ny lalana simba jiro eny an-dalana tsy mirehatra ny rano tsy tonga be da be zany le fahasahiranana eny fotony vokatr'izay hoe tsy tena afaka maka andraikitra zato isan-jato tsony le tompona andraikitra noho le hoe efa tapotra ny fotoam-piasana dia efa miandry n'le fotoam-pifidianana manaraka fa ny fahitako azy a tsaratsara kokoa raha nisy programa mazava kokoa ny tenenina melona taona zavatsara zany hoe amin'izao tsika nanao an'le fifidianana commune dia mba nisy iomanana na ny olom-pirenena na ny mpanao politika ary tsaratsara kokoa raha efa tenenina deny zao hoe dia oviana no atao ny fifidianana eny anivon'ny faritra dia oviana ny eny anivon'ny faritany fa anisany tena tsy nampahomby ny fitsinjaram-pahefana resahana be amin'izao fotoana izao tia ny tsy fisiana tsy nahavitatsika nametraka ny rafitra rehetra ny resahana ao anatin'ny lalam-panorenana dia veritsika fa hoe ny fisiany lehibe ny tanàna eny fotony dia ampandeha an'le fitsinjaram-pahefana dia efa miteny meloha zany hoe aleo tonga dia efa eritreretina koa ny zavatra hitranga mba tsy ho tampoka le izy andriamatotale azo eritreretina ve zay nametrahana n'izay dian'izao hoe tokony efa fantatrany hoe rovina ny faritany rovina ny faritra ny fifidianana eny ny zavatra rehetra ny azo eritreretina daholo e fa fahitako azy aloha tsara ihany le mifampidinika tsara ihany zany a ny mifampidinika reo ataontsika mipiatsehitra amin'ny raharam-pifidianana satria ho iaho teo hoe tsy ny fanjakana irery intsony ny tomponantoka samy irery a amin'ny fandavirariana ny raharam-pifidianana fa ahohatra ny senita ahohatra reo everina fa mpiray-ombonantoka avy any velany eo ihany koa ny vondron'ny mpanao politika izay mandrotsaka candidat hofidiana ary mazava loatra reo vondrony olotsotra izay everina fa misolo tena mpifidy noho zany a rehefa hifanarahana anatin'ny fandaminana fa mapetraka dia mimelo ny fandaram-potoana amin'ny karazam-pifidianana mino aho fa tsy dia hosarotiny amin'izany akory ny fitondram-panjaka anisany ihany koa ngamba ny manana fanamariana kely ihany koa fanamafisana izay voalaza zay hoe
amin'ny mampandinika ny fiainam-pirenenanay ihany koa dia mahatsapy izay eo anivon'ny KMF Knoe anisany tsy mampaliana ny olona tsy vonona ao amin'ny fifidianana dia eo ihany koa tokony izany amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny fitondram-panjakana satria resa be ny anivon'ny fiarahamonina hoe rehefa naheno ny vaovao sy ny sisa ny teti-bola anaovana ny fifidianana ngeka tsy ampy misy banga ao dia be mieritreritra hoe mety tsy ho tanteraka izy ity dia anisany ihany koa efa herinandro mahery izay no nisokatra ny fametrana ny filatsako-fidiana eny anivon'ny OVEC nefa raha ny zava-misy hita mbola be ny kandida no atao hoe tsy tena mbola tonga manatitra n'izay filatsako-fidiana izay dia eo zany ny fitondram-panjakana tokony ametraka mazava anazava amin'ny olona satria raha-pirenentsika izy ity raha tokantranontsika dia azavaina amin'ny vahoaka rehetra hoe ho ataontsika marina amin'ny 31 juillet ny fifidianana kominaly voniny izahay amin'ny resaka lafy ny arabola rehetra sy ny sisa tokony izy zany le fanazavana izay toe-java-misy rehetra amin'ny olom-pirenena izay tsara tokony ho fantatry ny olom-pirenena dia eo ihany koa ho an'ny pilatsako-fidiana mahafinaritra aloha zao hoe lany tamin'ny alarobia teo voafidy zany voatendry ireo préfet izay amaritra ny isan'ny mpanolontsaina hiaraka ilalao amin'ny ben'ny tanàna dia mety miandry an'izay ihany koa ilay kandida angambany hoe matahotra misalasala tsy mahazo antoka sao voarotsaka ny vola nefa tsy misy indray ilay fifidiana tamin'ny 2010 mbola tsy mivery ny alohan'izay rehetrarehetra le izy zany tena mitombona zay resan'ny naman'izay hoe tokony ampiseho zany le fanjakana le dia tsy haiko mandika azy hoe détermination hoe iny zany tena hoe déterminé fa io tena miroso satria nisy an'izay le hoe teneninao tamin'ny 2010 ou 2011 moa zavatra iny zay tsy raikitra lisy tamin'izay fotoana izay dia rehefa tsy hitany indrindra zay resahana hoe ny ao anatin'ilay rizaten-dalàna misy zavatra maromaro zay tara eo anivonareo tao amin'ny ministère de l'intérieur tara ao anatin'ny fanatanterahana ohatra préfet de région marina fa vita omaly moa zany ny fanendrena azy vita tamin'ny alakamisy ny fanendrena fa zany feverako fa hoe tokony misy efa chronogramme zany efa misy tetiandro mazava sy misy programme mazava raha za zao nieritreritra zany izy dia hoe mbola tapabolana alohan'ny ouverture ny dépôt de candidature efa tokony nome zany zava any zany ao anatin'ny hoe détermination zany hita hoe iny fa tena miroso iny fa tena miroso miresaka anao tao hoe io le hoe remboursement lay caution zay natao tamin'ny efa firy taona zany zay mbola hatram'izao rehefa miresaka namana maro dia hoe ny sénita sy ny tao amin'ny finance paraît-il efa nanao avant projet ao anatin'izay eo narony zany ny projet de décret zany dikan'izay tokony efa andeha satria ny rapporteur général na sénita zao efa 3 mois tany 2 mois angambany izay nefa nyteny hoe dia misy modalité avy amina décret sy laza modalité de remboursement satria io tsinona tsy maintsy en entier ny andoavana an'le caution am'ty taon'ity am'le ty fividianana ty satria ny orthodoxie financière tsy mipermettre an'le compensation anatin'izay dikan'izay mety ilain'le olona le vola raha ilatsaka izy anatin'izay ilain'le manao dia reny zany reny le fahatarana reny zany no mahatonga ny olona misalasala tena anao ve sa tsy anao ao anatin'izay rehefa tale relevation misy mieritreritra hoe kajy politika ifehezany atokany fitondram-panjakana ny ministère-ny atitany izay rehetra fahatarana zay aleo ianao miokosehatra amaly angamba ny tena marina angambany aloha misy ihany tokony fanavahana mazava tsara ny andraikitry ministère amin'ny atitany sy ny andraikitry ny ambaratonga ambony zany hoe ambonimbony tokoa zany hoe ny anjara ministère ny atitany iny dia manomana sy mambola voly andreo didy mandalana zany zay atolotra ian'anivon'ny gouvernement amin'ny alalany filan-kevitry ny gouvernement na iny amin'ny filan-kevitry ministre
zay mazava loatra fa ny filoham-pirenena no mitarika azy ka io zany a ny hoe fahatarana ny tena marina ny fanindrena solon-tenam-panjakana ihany angamba ny misy hoe fahatarana kely kanefa na izany aza amin'ny fahafito ny volana meny no farana ny fametrahana ny filatsako fidiny zany hoe ny tena mahazatra atsika mantsy amin'ny lafiny ray any na ny mpanao politika ary saka miandry any fotoana faraparany any zay vao tena mirindra daholo ny zavatra rehetra mety ny andro fotoana faraparany koa ve fanjakana vonametraka le fanendrena samy hafa nisy zany mino fa nety nisy fandaram-potoana kely mba nanahirana nandriamato filoham-pirenena tao a na tonga nilay mety hoe tsy fanendrena an'le izy a tamin'ny fotoana tena tokony nanomboa satria ministera ny ady tany zany a dia fa mba niezaka ihany a mandefa nilay izy meloha andriamato parfait mino ahoana mety fandraisan'ny olona n'izay rehetra voalazy zay a na mety fahamarinana ilay fifidiananao tanterahana ihany koa ao anatin'izay misy aia sy ohatrany hoe korotana nahazakazaka amin'izao fotoana zao zay fifidianana eny fotony le atao dia mety moramora koa ny fifanentanana eo amin'ny olom-pirenena isafidy an'izay olom-boafidy fotony mety aminy kokoa fa na izany ara ilaina ihany le fanazavahana avy amin'ny tompona andraikitra isatsokajiny satria raha nanaraka n'le fandaharana teo tsika tena tsy fantatry le olona tokoa le zavatra tena hitranga dia misy moa zany ny ao amin'ny KMF kono hoe miasa amin'ireny ny senita koa tena haiko fa anao asa amin'ireny ohatrany natao tamin'ny filoham-pirenena ireny fa ny mahavariana azy zany aloha tamin'le resaka nataonareo teo a aingana be le fanendrenan'le préfet teo a dia nefany a fahalalako azy ny chef de région koa solon-tenam-panjakana eny fotony dia misy solon-tenam-panjakana roa zany eny anivon'ny faritra tsika mihevitra hoe mety andamin-javatra zay fa za miahiaho sao dia vao maika indray a lasa fanakorotananao anatin'le fakorotana indray koa le satria hoe inona zany ny ataon'le namanaty inona ny ataon'le ato raha olom-boafidy indray mantsy zany le lehibe amin'ny faritra fa tsy olona nitendrena ohatra amin'ny préfet dia mety nazava hoe tena efa mipetraka tsara daholo le rafitra ny fantaniko ao anatin'le izy aloha rehefa miresaka lehibe ny faritra ihany tsika ohatran'le lalàna 2004-001 iny ohatran' efa abrogé an'le 2014-020 nefa mbola nisy fanendrena lehibe ny faritra tao arinan'izay nefa voalaza le 2014-020 hoe mila efa fidina le lehibe ny faritra inona le base légale nanendrena lehibe ny faritra dia inona tompoko mahasamihafa an'le lehibe ny faritra le chef de région sy le préfet de région atao hoe profane olon-tsotra zany manontany hoe ahoana marina moa zany tena andraikitra izy ireo ia ny tena marina moa zany a dia efa roapolo taona zay nanaovantsika ny tefitsinjara-pahefany ty nanomboka tany amin'ny taona 570 tsika betsaka ny vita saingy marobe ihany koa mbola tsy totosy zay ny tena marina ndroso zany tsika tao anatiny lay hoe fanavoazana na hoe réforme ary ao anatin'izay réforme zay a ny fanavahana mazava tsara ny olona tompona andraikitra isahana ny vondrom-baoka tsinjara-pahefana na voatendry ary izy sahala amin'ireny PDS sy olony be ny tanàna ireny ohatra sy ny andraikitry ny tompona andraikitra zay misolo tena ny fanjakana eny anivony ireny a vondrom-bahoaka paritra tsinjara-pahefana ireny ka miroso amin'izany ataontsika hoe tsy kelikely saingy everina ihany koa hoe tokony amin'ny fomba mavitrika isika ao anatin'le fanavaozana ianareo ihany ny teny teo hoe maninona moa raha mba atao melolo ny filazana zay mety fandaharam-potoana ka ny fiomanana amin'izany a dia ilaina ihany koa sa ny fametrahana sady dia nyzao a an'ireo a solon-tena-panjakana zay tokony andraikitra marina an'ilay andraikitra zay tandrifany zany solon-tena-panjakana zany zay zany no anisan'ny hoe ezaka atao a miezaka ministeran'ny ady-tany sy ny fitsinjara-pahefana zany mba handeha hangiakangana kokoa arak'izay azo atao a ao anatin'ilay fanavoazana zay ny tena marina ny any tiako antanina amin'ny zareo atanivon'ny ministeran'ny ady-tany dia ny hoe le opportunité an'le nomination an'le chef de région satria le izy zany a araka nylazainao tao hoe efa le fanendrenan'le préfet de région aloha tsy question ana hoe le momba ny fifidianany ihany fa dia zay le représentation amin'ny fanjakana zay fisolotena amin'ny fanjakana zay aloha dia zavatra ilaina lehibe zay ao anatin'le izy fa nagaga fotsiny indrindra hoe ministeran'ny ady-tany
marina fa mety hoe avy any ambony any lizy zay hiditra amina élection tsika dikan'izay tokony apetraka zay le hoe neutralité ny administration zay marina fa hoe miala le resaka représentation de l'état ao amin'ny chef de région fa mijalona ao anatin'le hoe chef de l'exécutif na collectivité territoriale décentralisée izy na de miakabeazany raha tsy misy conseil régional am'izao fotoana zao kanefa be dehibe ao anatin'izy no administrateur civil sy alina no tao anatin'le chef de région de solona olona d'obédience amina parti politique nefa irosika ry amin'ny élection manimba ny sain'le olona zay raha ny olona mijery fotsiny ao anatin'izy hoe fa maninona moa notsoahana le olona zay maramila na administrateur civil zay azo itokisana ao anatin'le neutralité an'le administration anatin'zay sy neutralité kanefa dia olona d'obédience na parti politique maro amindray moa zany no tia manlasa HVM no anatin'zay dia zay zavatra zay zany iveriko hoe tena opportun ve nanaovana zay fametrahana le chef de région zay satria manahirana zanyavelakomanyanampitale de rehefa aveo raha matoto mikamefikono edy any mato parfait azafady ia le fanontaniana tena tsotra ny sady mahitsy tena vanim-potoana tokoa ve fametrahana solon-tena-panjakana zao eny tompoko mba ahafahantsika miantoka tokoa an'izay le tsy fombana amin'ny atsina ny roa amina antoko politika zay satria hiatrika fifidiany antsika ary misy andraikitra ny hoe voalazany lalàny tandrify an'ilay solon-tena-panjakany ka amin'ny lafiny ray zany ao anatin'le fanavozana dia ny hoe tsy dia tsara loatra satria tsy dia miteraka fahombiazana le fifangaroam-pahefana hoe sady hiandraikitra n'ilay vonaboaka tsinjara-pahefana ianao no isahana ny andraikitra ny solon-tena-panjakana ianao zay olona iray ihany manao an'izany fa ny lalàna dia mitaky hoe tokony isy solon-tena-panjakana hanara-maso ny fanarahan-dalàna ny tompony andraikitra misahana ny vondraboaka tsinjara-pahefana lasa natsinareo lafana no resaka meko fitenena aloha angamba de mato parfait de rehefa feo mato nikamefikono ampitoy ao anatin'le sady miadevitra moa tsika hoe ahoana ny tena fipetrany satria indraindray misy zavatra voasoratra nefa ny aveo tsy iainana dia lasa tsy hita le antony nandraisana fanapahan-kevitra indraindray fa toizako amin'le teo zany mety sy valiny mazava kokoa ao anatin'le efa aia teo fa nyresahan'ny olona koa zany re ny fotony eny tao anatin'ity mandala avabe an'le be ny tanàna teo ty dia nisy olana maro samihafa teny anivon'ny commune dia lasa nisy PDS be da be président délégation spéciale tonga zao ny fifidianana raha nitako any anatin'ny andeni-dalàna dia hoe tsy mahazo milatsaka ny PDS nefany maheno any anatin'ny ainao manjery any ohatrany misy gymnastika atao mba hahafahan'le PDS milatsaka ka tiako amafisina eto hoe atao mazava tsara hoe tsy mahazo milatsaka izy zay mivoalaza ny andeni-dalàna na raha milatsaka izy dia ahoana ny fanazavana an'izay satria raha fahitako azy zany PDS zany dia natao anomana an'le fifidianana vokatr'le tsy fisiny lehibe ny tanàna tena amperinasa noho ny antony maro samihafa raha ny tena izy raha moa telo volana le izy ry dia tokony efa misy olom-boafidy vaovao fa ny antsika zany PDS lasa naharitra dia ahoana ny atrehantsika an'izay fanontanian'ny olona ny fotony zay fa anisan'ny fanontaniana miverimberina koa zay raha mato secrétaire général national kamefikono ho anangamba mahakasika an'izay hoe lalàna ndresany namana tato sy ny hoe fametrahana solon-tena-panjakana sy ny sisa dia ny tsara ho mariana sy ho amafisina hotsindriana be dehibe kokoa hatrany dia hoe mitaky ny fanajana ny lalàna sika amin'ny olo-pirenena rehetra amin'ny vahoaka rehetra fa tsy tokony andeha hitanila zay fanajana ny lalàna zay fa miainga ohatra azo tsapaitanana azo raisina miainga avy any mpitondra avy any ambony mandalo amin'ny ambaratonga rehetrarehetra dia tokony samy anajan'izay hoe lalàna velona apetraka izay dia eo ihany koa zany ilay hoe tsy fampifangarona ny andraikitra zay sahanina mahasolo tena mpanjakana anao mampitondra fanjakana anao aminao ihany koa hoe
tantana antoko politika ihany koa ianao tsy tokony mahita an'izany gany KMF Knoe zao tsy ny zava-misy hita raha ny fitaraina ny olona sy ny sisa aloha izay tsy tena nahita direct hoe misy ohatrany fa ny tena mampandinika ny fiainam-pirenena ny tena dia mahatsapa ihany hoe tokony hipetraka mazava izay fitsipy-dalao izay hoe sarahana tsara ireo andraikitra anankiroa ireo mba tsy hampirorosaina ny olo-pirenena rehetra tsy voamaika koa izany ny olona mametraka hoe toy ny teo aloha ihany no eo raha mbola raha misy le tsy fifanajana lalàna sy ny sisa ohatrany zay rehetrarehetra raha tambola dia ohatrany hoe sanatria ve saribakolo ny antoko politika ny teknisiana ny ministera ny atotany ataoko tonga dia ataoko hoe sanatria le izy ny resahako teo hoe le hoe opportunité ny nomination le chef de région zay fotsiny zany ny tena napetraka teo ny fametrahana le solon-tenam-panjakana tena tonga amin'ny fotoana ary ataoko hoe vatarara ao anatin'le izy mba hafahana manao an'le contrôle sy mapetrapetraka tsara no hoe isy neutralité de l'administration fa ny azy zany le teo fotsiny ny hoe ho an'olona ny akabeazan'ny olona ny tsy mahalala hoe inona moa ny lazain'le 2401 hoe le ilay chef de région sady représentant de l'État izy no de inona le niova ao anatin'ity 2014-020 zay tokony tena anaovana fanapariana vulgarisation zany indrindra rehefa mametraka an'le préfet de région dia hoe tena io zany efa mirositsika ao anatin'le hoe efa misy fiovana zay zany tsara kosa aloha satria préfet de région ohatrany tsy dia eno hatramin'izay eny anka le 2014-020 no mametraka hoe io asina le préfet de région fa zay fotsiny zany le anaty eo anatin'izy hoe amina fotoana zay hoe anomboka le fifidianana iny ianao no nome chef de région zay ozy ah hoe tsy indrindra mampiteraka ia ao anatin'izay amin'izay zay zany no eny ny ayaty koa tsy havanana ny ayaty tsy havanana ary zay indrindra nge mahatonga ny ministera amin'ny lafiny ray miezaka mafy dia mafy mba hametraka amin'ny toerany ny teknisianina mba tsy dia isan'le fifangaroana be loatra zany amin'le andraikitra fa fanarahan-dalàna marina mihitsy ny lazain'ny ramatoa secrétaire général ny KMF Knoe teo samy miezaka tsika manara-dalàna ary ny fanendrena ny préfet moa zany tena filaza azy fa tsy hoe préfet de région araka ny lalàna préfet fotsiny any anivon'ny faritra fa lehibe ny district ny anivon'ny district zany hoe le solon-tenam-panjakana zany isaky ny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana ny tiako resahana ary commissaire général ny anivon'ny faritany zay zany lay anarana io fanajana lalàna io zany dia tena ezaka irahantsika rehetra io satria raha ohatra ka ao anatin'ny fifidianana sahady no misy sahady manivaka tsy manara-dalàna mba ahalany azy dia milaza aminareo fa rehefa tonga amin'ny fanjakana izy dia hanao an'izay fomba fanaon'izay ka isika rehetra zany indrindra ny mpanao politika indrindra ny olotsotra dia mba samy miezaka mifanoro mifanitsy mba amin'ny lalana zay mifanaraka amin'ny lalàna tokoa fa mbola ndraiky tsika rehetra ihany koa ny fanapariahana nyregny lalàna vaovao reny ministera ny atany dia tsy mikely soroka ary zany indrindra ohatra no anisany mba hoe anatrehanay an'izao fandaharana zao hoe mba anisany manazava hoe misy olona voatendry vaovao zay solotena ny fanjakana foibe eny anivon'ny faritra dia iandraikitra izy ny andraiky ny voalohany zao dia anatin'io raha-pifidianana io zay maromaro ihany fa ezaka zany isika rehetra mba hanara-dalàna sy indrindrindrindra mba tsy omba ny atsina ny roa lay tompony andraikitra solon-tenam-panjakana andresahana satria reny ny fitaratra eny fotony ary fifidianana eny fotony anao atrehantsika ankehitriny azo antoka ve zay amin'ity fifidianana ity zay mantsy vantage napetraky ny olona satria le lalàna mahakasika le fanendrenan'le chef de région reny zao ohatrany tsy hitako any anaty journal officiel sa ve mety ho zany tsy nijery tsara ao anatin'le izy le niaraka taminy ohatrany efa mivoaka any any mino fa hivoaka tsy hoelaka io ny any amin'ny imprimerie nationale tsy namombaka azy eny na fahitako azy na misy ara aloha ny ameana sarety tsy atao eny alohan'ny omby
ny fitsinjaram-pahefana lasa novatsika adihevitra hoe fanapaha-ream-pitondrana fotsiny. Tena ilainy zany, ary ny lojika ny fanapaha-ream-pitondrana dia fibaikona satria misy hierarchie zany. Ao anatin'ny fitsinjaram-pahefana misy an'io resaka olom-boafidy io, misy ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena, misy fitsinjarana andraikitra amin'ny ankolafikery samihafa zany. Ka le fitsinjaram-pahefana rehefa resahantsika lasa ohatrany hoe ataoko amin'ny teny vazaha décentralisation contre déconcentration. Nefa le izy le fitsinjaram-pahefana tediavantsika azy dia mba hahafahany ny olom-pirenena tsirairay tarihan'ny olom-boafidy ny fotony mitarika an'le fampandrosoana. Zany hoe ny lojika zany aty amin'ny fifidianana dia fitarihana. Ato anatin'ny fanapaha-ream-pitondrana fibaikona. Manahirana ihany aloha le tao anatin'le lalàna le miteny hoe ny solon-tena-panjakana dia manao contrôle ny acte administratif sy financier ataon'ny commune. Iny zany metimety satria tokony manara-dalàna tokoa aloha ny fanapahan-kevitra, fa hoe manao appui conseil koa dia tena mahavarina. Inona ny appui conseil azony ao amin'ny olom-botendry azo entina eny anivon'ny commune? Raha tena nandeha zany appui conseil zany isavoritaka ohatrany hoe araky ny commune dia omentsika tsiny lehibe ny tanàna hoe tsy ampy fahalalany, tsy ampy fahaizany. Nefa fijeriko an'ireo lehibe ny tanàna ireo indrindra zany any ambanivohitra efa ohatrany lasa manao magie mihitsy, mahavita fotodrafitrasa maro izy nefa tsy inona ao anatin'ny volany. Etra kely iny miditra dia le subvention indraindray tonga indraindray tsy tonga. Nefany le fangatahany-ponina be da be, ary tsy ny tompona andraikitra amin'ny le olom-botendry ny andeha hamahany le etaetan'ny-ponina fa totona ao amin'ny be ny tanàna sy ny ekipany iny. Dia eo zany le mba tiako hamadihana le fomba fijery hoe ahoana ny atonga ny olom-boafidy eny fotony tena eo anivo, eo izy zany no au centre, dia izy no mitarika dia manampy ny ambiny. Na io ny olom-pirenena amin'ny fiarahamonim-pirenena izay manana hevitra mahasoko, na ny fanapaha-ream-pitondrana izay manao an'le asa miaramila zany le hoe mety zany na tsy mety zany fa manosika ihany koa an'le be ny tanàna mba ho vitany le asa tandrify azy. Satria raha ny fahazotoana, raha ny motivation zany dia tena misy amin'ireo olona ireo, ary tena anisan'ny mahavarinana amin'izao efa sahirana be izao le commune, mbola misy candidat ihany trosany zany anatin'ny commune, fa misy candidat mahasambylatsa. Dikan'izay aleo mena asiny le olona te hanao an'le asa, fa tsy mora le izy, tsy tsotsorintsika fotsiny eto. Fa ny ainako anazy zany rehefa tafaresaka amin'ireo be ny tanàn'ireo tena ataoko hoe sacerdoce le izy, tena asa fanasoavana, fa misy votom-pinoana zany akoatran'ny hoe resaka politika. Iny moa zany tsy maintsy manaraka eny any, ireo olona ireo manatateraka an'le asa, dia zay angle zay mitsara irosoantsika amin'ny fanatsarana le fitsinjaram-pahefana tiantsika apetraka. Ahafahana miantoka ny fitovian'ny herijika irosoana any amin'ny herijika ny candidat rehetrarehetra handresy amin'ny fifidianana ve ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Veriko ao anatin'ilay fifidianana communal mihitsy ny andevitrintsika ny zava-misy rehetra fikarakarana nivon'ny ministère amin'ny antany, ny ataon'ny mpanao politika, ny ataon'ny fiarahamonim-pirenena, ianareo mpiatsehatra eny amin'ny fotony eny. Raha ny zava-misy amin'izao taona izao mitovy ve ny herijika, fa raha mirotsaky ny kaja, mirotsaky Ravelondra dia mitovy amin'ny chance hoe holany Andriamatoa tompona tale eo anivon'ny ministère amin'ny antany. Eny ny sehatra sehatra raha isika ohatra hoe Kianjabe Mahamasina. Kianjabe Mahamasina dia natao an'ilay mpilalao rotonta samy manitsaka ny kianja io, fa ny herim-batany tsirairay ny fahaiza-mandrindra ny mpilalao sy zay heverina fa riska le mandrisika an'ilay ekipa, le motivation handresena, satria mety misy fanamby any ambadika any raha mandresinareo dia zao ny loka zany rehetrarehetra zany miantoka an'ilay fandresena daholo. Ka za kosa aloha tsy teny hoe ny fanjakana rery ny miantoka an'le herijika, fa ny mpanolotra candidat koa mba miantoka ny herijikany. Eo ihany koa ny vondron'olona tsotra isan-karazany zay manentana ny olona hahay mifidy sy fantana. Eo koa matsy mba mila andraikitry ny olon-tsotra ihany koa zany, ny vondron'olon-tsotra ianareo atao amin'ny ataontsika hoe hainao manjery hoe raha ifidy be ny tanàna andraikitra ohatrany ahoana marina moa no ankinina amin'izany be ny tanàna zany. Ny teny teo Andriamatoa Parfait mikasika ny resaka fitsinjaram-pahefana.
andraikitra ny fanjakanany manao zay alavorary an'ilay fitsinjaram-pahefana ary ny tanjona ao anatin'ilay fitsinjaram-pahefana tsy le hoe fitiavana ty tsinjara n'ilay fahefana tsy akory fa mba isin'ilay vondrom-bahoaka isahana mivantana eny fotony lay antsony hoe raharaham-bahoaka ho tonga kokoa zany any amin'ny fampandrosoana n'ilay vahoaka zay fampandrosoana zay ny fanampitsika ka lay fanampiana rehetra le appui conseil marina fa tamin'ny lalàna teo aloha izy de contrôle de légalité ny tena iandreketan'ilay solon-tena mpanjakana fa amin'le fanavoazana ankehitriny dia nampiana an'izay le hoe appui conseil zay inona ny antony lay solon-tena mpanjakana dia tokony handrindra andreo sampandraram-panjakana rehetra zay manana ny traikefa manana ny fahaiza-manao ahafahana manampy an'ilay vondram-bahoaka-paritra handeha irosorosy bebe kokoa makany amin'ilay fampandrosoana eo ihany koa ny torohevitra maro samihafa satria na tiatsika ne na tsy tiatsika iroso amin'ny fifidianantsika izao tsy afaky niantoka mihitsy hoe ilay be ny tanàna teo aloha dia ho lany zato isan-jato daholo izy rehetra misy amin'ireo tsy malala zay ambony tany akory amin'ilay andraikitra no zany ilaina zany dia ny aty ampiaingany ilay be ny tanàna misahana n'ilay vondram-bahoaka-paritra raha ohatra ka misy toromarika sy torohevitra ary mino aho fa izany fifandrindrana ao anatin'ilay fitsinjaram-pitondrana sy fitsinjaram-pahefana zany na tonga fitondrana foibe nanambatra ao anaty ministera iray décentralisation sy ny intérieur mba hanamora zany an'ilay fiarahamentana sy fiaraha-miasa ho any amin'le fampandrosoana bebe kokoa ny antony fantariko mantsy ny senita efa be deabe misy manao remise en cause ny senita ny fanjakana ihany koa efa misy hoe candidat mpanjakana efa misy an'izany zany izay mpanao gazeta mahaino zany zay ny antony le fantariko mitovy ve les chances zany ranorafitra misy andramantio parfin aloha dia ianao na ahoana aloha ny herintsika tsy mitovy tsy afaka andeha amorona eto fa misy ny fikambanana ny ataoko hoe parti politique matanjaka eo ny indépendant fa fahitako azy zany manana herintsika koa ren'le ataoko hoe notable le olona fantatro le ny fotony eny satria araka ny teneniko teo hoe fifidianana eny fotony ity dia samy mampiasa ny eo ampelatanana zany anao zay alan'iny fa ny tena tiako andraisana fitenenana zany miaingy amin'le resaka nataony tompony andraikitra eo anivon'ny ministera teo ny tena tedaviny olom-bofidy reo anie dia hoe ahoana ny fehezana ny teknisianina mba tena hiara isala aminy amahan'le olana eny fotony eo anie tsy ampy izay mahatonga na miteny hoe inona zany le hoe appui conseil antony roa mety mahatonga an'izay ny voalohany le niteneniko teo tsy napetraka tsika ho rafitra itsinjaram-pahefana voalaza lalam-pandrenana tsy mipetraka daholo anika na ny district ary zareo tsara fa mipetraka ny district eo ambonin'ny commune dia zay le izy ambony ambany zay ao anatin'ny kolotsaitsika dia hoe izy zany no mibaiko ana nefa n'le lalàna tsy miteny hoe tsisy nyfampibaiko zany dia ny faharoa tiako anamafisana n'le izy teo farany anisan'ny zavatra tsara ny resahantsika ao anatin'le lalàna vaovao ny hoe ametraka an'le mpiasa-mpanjakana eny vao mifaritra fonctionnaire territorial reny zany hitako hoe zavatra tsara hiazaka zahana ohatra ny nametrahana an'le préfet satria iny zany mba manome fitaovana teknika an'le commune ananany an'le teknisianina mba hiara iosina aminy amin'le famadiana hotetikasa sy zava-maso an'le fahasahiranana eny fotony eo amin'izay hoe mitovy eny chance eo amin'ny mpirotsaka fidiana voalohany indrindra aloha hoe iza no afaka mirotsaka dia araka ny voafaritry ny lalàna hoe ny olona rehetra zay mafeny fepetra dia afaka mirotsaka avokoa feny 20 taona miakatra afaka mirotsaka na anao mahaleo teny izy na hiditra anaty atopy sy ny sisa fa ny zavatra takinay satria lafiny zavatra maro be dia be no mety mampitovy na tsy mampitovy amin'le izy indrindraindrindra ny arabola izay eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena misy anay dia anisan'ny nangataka foana hoe tokony atao mba mazava ity financement ny parti politika ity ny vola ampiasainy indrindraindrindra anaovana ny propagandy mba misy zany hoe mba hitovitovizany rehetra eo amin'izay lafiny izay dia eo any koa ezaka efa mahafinaritra efa misy izy amin'izao ataon'ny senita ny hoe fitsinjarana ireo
répartition d'antenne zany eny anivony aina moanjery-panjakana fa no mampisongadina azy dia ho an'ny manam-bola indrindra ohatra ny ho anareo zao station privé andoavam-bola dia mety izay manam-bola ihany zany no afaka miazakazaka makaty ny candidat fa mety voafetrany atao hoe kelikely hoentina miatrika an'izay dia eo no mety isila hoe tsy fitoviana fa izay ihany koa dia anisany manabe ny olo-pirenena hoe aleo aloha ntsika hiatrika fifidianana amin'ity satria mampalahelo nge olona efa lany mandat daholo mbola mipetraka eo anivon'ny commune amin'izao fotoana izao hoe mpamatsy vola toinona moa zany no afaka hiara-iasa amatsy amin'ny tetikasa fampandrosoana ny commune misy atsika dia manentana izahay manabe hoe olona toy ny ahoana no tokony hofiditsika ho ben'ny tanàna dia mampianatra zay hoe mba olona zay mipetraka eo anivon'le tanàna mifanerasera vahoaka mahafantatra tsara afaka hitondra ny etaetam-bahoaka dia manabe ihany koa zahay hoe isika rehetra tsy ny KMF no hererina ny fikambanana mpanara-maso ny fifidianana hafa akoatrana herery no manara-maso an'le fizotran'izy rehetra fa ny olo-pirenena rehetra no anisan'ny tena mba ho tompona ndraikitra mba ho vote responsable no atao mbola ady hevitra hafa zay hoe vote responsable zay ao anaty koa mahakasika le lalàna momba le vola ampiasaina ny PDS afaka mirotsaka marina sa tsy afaka mirotsaka ameko fitenenitra aloha angamba Andriamatora Velonjato Bernard dia angamba ny Andriamatora Taleo na maly eo afaka mirotsaka tsy afaka mirotsaka fa anaty lijadin-dalàna aloha zany miresaka an'izay any fa ny azy zany amin'le resaka chance na le irijika resahana matetika nanomboka tamin'ny taona telo amby sivifolo sy sivinjato sy arivo ny mba nanomboka nanao politika zany matetika misy ny olona malelu satria tsy fantatra le mpifidy hoe inona moa ny andraikitra sy andrasana amin'le olona io dia rehefa tonga le olona vao ohatrany hoe manjary disy fanantenana izy ao anatin'izay nefa le fifidianana fampatokisana dia azahoana légitimité dia rehefa manana légitimité anao dia afaka tena mitarika anao amin'izay fotoana izay dia afaka mitarika le fampandrosoana ao anatin'le développement local zany mba hahafahana mampandroso an'le faritra dia dikan'izay zany manao ny mpanao politika mety manao kajy hoe ty mety mahavita an'io fa sainga tsy ampy io ary raha izy manentana hoe eny ara fa dia zao no tena olona profil ny olona ao tsy inanay olona tsy mino fa tsy maintsy ny any amin'ny fanjakana sy ny amin'ny fiarahamonim-pirenena zay everiny fa neutre zay no isan'ny kio zany hoe tokony isy fampahalalana bebe koa indrindra amin'izao fotoana période alohan'ny fifidianana zao amin'izao fotoana zao ny faharoa dia tia metraka fanontaniana Andriamatora Taleo hoe le liste le fonctionnaire d'autorité moa zany le décret nametraka ny liste io zany tsy miova ve sa mety isy fiovana zany ao anatin'izay an'izay dia ny le préfet hotsika teo le chef district dia tokony hitazona ny neutralité ny fanontaniana apetrako dia ny hoe le chef d'arrondissement administratif zay ambany fifehezan'le chef district ave tokony hitazona le neutralité marina lojika zany tokony ho zay fa ny zava-misy amin'izao fotoana zao le chef d'arrondissement administratif amin'ny toerana maro no lasa mandeha mitady candidat zany tena mandeha mitady candidat mamorony chef de fokotany dia manao hoe izy manana potentiel électoral dia lasa mikôtiny le candidat mihitsy zany ao anatin'ny liste mikôtikôty hoe nao tena mandresy lahatraanasana azafady dia faharoa tiako apetraka hoe ny rehefa miresaka nytony neutralité de l'administration nytony ve dia mazatra moa zany dia ny eo anivon'ny intérieur dia mipiasa ao anivon'ny intérieur indrindra manao ny administration territoriale reo zany efa somary mitandrina ihany indrindra ny chef district sy any zany misy moa manivaka ihany moa zany rehefa tsy mahay mitandrina ao anatin'izay fa ilay amin'ny sampandraram-panjakana hafa ve tsy indrindra rehefa ohatra ka manao tournée izy ka mitondra tobily-panjakana izy ao anatin'izay everina matoana mitondra tobily-panjakana dia mission fanjakana dia ianao hoe afaka mandeha mitarika ny primairena inona moa izy teo antoko anao anatin'izay na ianao no mandeha mitary zany everiko fa indrina ny fametrahana le préfet de région dia tokony mba le préfet
na sy ny chef district fa eo de tokony andao satria am'izao fotoana zao mahita chef sisco maro ianao mahita médecin inspecteur maro ianao a no lasa tena mandeha zany tsy haiko moa zany na hoe initiative avy any aminy izy na mba maikio fa tsy affectendrala ao anatin'izay na mba mitady promotion ao anatin'izy de sa hoe mety misy baiko koa ao anatin'zay zavatra zay a tsy teny aho anatin'izay hoe inona moa tenanao izy fa ny zava-misy tena le fait est là de tena zay everiko fa animba zay satria ozy ny olona hoe ampiasa ny prérogative de puissance publique zany de anahoana moa zany le ary amin'ny fifidianana reny anao ianao mamaly lavalava fa ia somary mavesabesatra ihany zay fanontaniana zao ny tena iambara aloha de zao hoe ny andraikitry ny fisolotenam-panjakana de voalaza ao anatina didy amandalana vaovao io zany noho izany a ministera ny atany a de tsy afaka mihitsy manome baiko na manery sanatry ny vava ladimy lela an'ireny solotenam-panjakana ireny a hanao mihoatra n'ilay lalàna raha ohatra moa ka misy borofo hitanareo a de ngamba tsaratsara kokoa mba alefa ny ministera ny atany zany mba afahana zany mandray ny andraikitra tandrefy an'izany zay aloha zany amin'ny lafiny ray zao kosa nefa mba tiana atsipy ihany ko anareo mpanao politika e maninona moa 80% nisan'ny antoko politika eto amintsika amin'izao fotoana izao a ngamba ataoko fa anisan'ny manana betsaka indrindra tsika eto ambonin'ny tany fa fanontaniana mipetraka de ity fa tena tsy manana olona ve ny antoko politika resaka mahalelo io mantsy ianao teo andraikitry ny antoko politika eny mamolavola olona hitondra fanjakana raha marina zany hoe ny antoko politika de tokony hiomana fa hisy fifidianana be ny tanàna tokony hiomana fa hisy fifidianana lehibe ny faritra lehibe ny faritany membre ny gouvernement ho filoham-pirenena mihitsy aza zany tokony homany ny antoko politika rehetra mihitsy zany amin'ny mahatoko politika azy satria nahoana tokony mba mandalo fifidianana vao mahazo fanjakana zay zany tokony lojika aloha zany zay kana aloha de eto amintsika ohatrany tsy zay foana hatramin'izay fa kaiza indrindra mandalo fifidianana aloha vao mahazo fanjakana vao manao politika zay indrindra mantsy kaiza indrindra mantsy ny tena resahana hoe raha ohatra zany misy ny mahalelo dia ny vahoakany tsy manapidiny zay atolotry ny mpanao politika eo raha misy atoko politika telo na efatra nanolotra de am'le telo sy efatra ihany ny vahoaka no mifidy fa tsy afaka fidy olona hafa tiany izy na tsara aminy izy zay zany aloha any amboloha mihitsy zany a de mety efa le masom-bolo mihitsy aloha ny ratsy kanefa ny atao akory a io ny fantenana sy fidianany vahoaka zay ne mahatonga n'lay tahany fandraisana anjara matetika milatsaka ambany satria tsy manintona ny olona lay karazana olona atolotry ny antoko na manolo tena ihany koa any sasany ka zany rehetra zany zany a tianambara de hoe samy mandray andraikitra sika ary zay indrindra mantsy lay fiovan'lay rafitry nylay fifidianana misy ny rafitra ankinina ho an'ny fanjakana sy reo ratsamagaikany fa misy ihany koa ny andraikitra zay ankinina mihitsy amin'ny antoko politika amin'lay fifantenana n'lay candidat atolotra eo ihany koa ny andraikitra mivondron'olotsotra amin'ny mahasolo tena n'lay vahoaka tsika mpifidy azy ohatra hoe inona na iza no karazana sokajin'olona tandrify an'lay andraikitra zay hofidinareo atsoatsy a no zany a zao no mampahompy kokoa makany an'le fampandrosoana ngamba rehefa tena tongosytsika amin'ny hoe misy sokajin'olona tena tandrify tsara n'lay andraikitra voafidin'lay vahoaka mino afa na izany fanaraha-masony solotenam-panjakana zany mety tsy ilaina intsony zany appui conseil menony teknisiany isan-karazana zany mety tsy ilaina intsony a fa tonga de fa azo antoka fa lay olom-boafidy de fa mahita ny lalakombany ary mahay mamindra ao anatin'izay lalakombany zay tsy mila raha maso tsy mila mpinatosika mety efa miteknisiana rehetra zay fanazavanao zay fa niany ao anatin'le izy fotsiny tiako tsindrina hoe manararoatran'izay tsy fatomombanana na izay lesiko zay daholo ary ve zany atram'izay ary atram'izao le olona manam-pahefana de io fa maromaro le ohatra teo a tena misy mihitsy le izy eny anivona zay mpanao gazety ary maray ohatra ohatra zany ny fanontaniako ao anatin'izay de hoe inona ny mety ho azon'le olona eny fotony atao fa iny le chef district fa mitondra 4 chef district manao propagande le atoko anankiray zay mantsy le izy raha ohatra ka andraitsiko ohatra anankiray mivantana de ny olona de propagande de falifaly fa tsy mahalala akory an'izany hoe ozy solotena mpanjakana teo hoe ny avy atsy ministera hoe afaka mitondra le proof inona ny mahazatra ny olona eny fotony ka miafikinao ihany ngamba de rehefa aveo parfait
inona ny azo atao zany za zo olotsotra mahita tsy mety dia ahoana ny ataoko ny azo atao amin'izay a efa voafaritry ny lalàna moa zany hoe tsy azo atao mampiasa ny fitaovam-panjakana dia raha mahita an'izay ny olotsotra rehetra ny olom-pirenena dia nenay ny fanabeazana taonay indrindra amin'ireo olonay izay manara-maso eny fotony dia hoe alaivo le profo alaivo sary ohatra hoe iny le tomobile ny fanjakana azonareo antokatoko fa tomobile mpanjakana iny ohatra alaivo sary dia alefa aty satria afaka mametraka fitoriana raha vao profo ilay izy ary mety anisany adisqualifien'ilay candidat ihany koa ary zay zany hoe fiarahamientany rehetra fiaraha-misalahany rehetra no mety aomby zay mizava-misy ie fahitako azy aloha tsara manonofo dia tsara miteny tokony atao fa raha ny terrain lalovantsika aloha dia tanimbary tsisy bu ny arbitre eo ihany tsisy maillot fa dia milalao zany tsika aloha mandritra ny fifidianany samy manany godasiny dia zay tontolo zay tsy afaka miala amin'izay tsika fa zay le zava-misy dia tsy andry ny terrain synthétique tsika zay vao hoe andao io vao atao fa dia tsy atao tsony io mandrak'izay dia ao anatin'izay korotan'izay zany ahoana ny mba ahafahana mahita ihany hoe izy amin'ny mandresy zao mantsy mampanahana kely amin'ilay hoe zay manana profo dia alefaso ny fitoriana zay nitory teo aloha ka mafikono hoe ataoko fa vavolombelona n'izany tsy nahazo rariny ohatrany tsy eno tsara zany hoe tena misy sanction any ka tena zay andresena lasa mamay an'le platsako fidinana na hoakamily ara le kilalaoko le arbitre koa moa efa eo ihany dia avy eo mialatsiny hoe azafady ranga fa volleyball moa le tao dia mba ohatrany te afaty baolina dia nanao an'iny sady amin'ity tadio fa lista le fiditsika dikan'izany lasa be ny tanàna zay maresy fa ny resy conseiller communal mbola ifankahita ihany zany rehefa mandeha le fitantanana zany hoe misy zany aloha le atia mandritra n'le fifidianana eo amin'ny fifandresen-dahatra mba hoe tena handresy tsara le be ny tanàna mba ho tena afaka maka fanapahan-kevitra fa raha sanatriny zany zany ohatra ny tranga efa nitranga teto moa na tonga atsika naka fanapahan-kevitra nisy fotoana hoe aleo ranga zay tête de liste resy tsy manao conseil communal satria lasa blocage le izy ao anatin'le conseil communal zay ny lalàna amin'izao ay oui tsy loha laharana ihany no mialanao be ny tanàna dia miala daholo reny fa ny laharana faharoa no tafiditra hopanotrazay zay le lavin'ny HCC zay le lavin'ny HCC na ny any amin'le déclaration de candidature raha niova ao anatin'le fa tsara jereny fa tsara ho fantatra koa zany zay ho an'le olom-pirenena ifidy satria misy conseil communal leo fa tsy be ny tanàna fotsiny raha hoanina Tananarivo zay vao hoe lista no fidina eto Tananarivo fa teo ny be ny tanàna fidina mitokana dia ny conseil fidina mitokana vaovao koa zany zay amin'ity statut particulier ny Antananarivo ty fa le PDS teo mbola tsy mivalianao andriamato Ravelonjato Bernard aloha ao anatin'le resaka teo hoe ahoana zany ny tena atao hoe ianao teo nyteny an'le olana maro samihafa efa nanipika teboka maro samihafa ihany koa ianao teo za zany ny fiheverako fotsiny hoe tokony atsapatena atsapatena zany mba tsy anao an'izay ataontsika hoe satria le olana zany ao anatin'ny code électoral dia ny hoe rehefa tonga any amin'ny propagande anatin'le campagne électorale no tokony tsy ampiasa le prérogative de puissance publique dia nefa fiheverako fa aty aloha mihitsiny dia tokony ren'olona zay manana titre amin'ny lafiny ara-panjakana reny tsy tokony anararoatra an'izay zavatra zay satria manjary manova n'ilay chance amin'anatin'le tena efa maloto ihany io fifidianana io ary dia tena tsy maintsy maloto io ary dia tsy tafavoaka fa dia tsy maintsy maloto za tsy tenanao hoe tsy ho tafavoaka le fifidianana tsy maintsy ho vita io ary tokony atao izy satria ao anatin'ny fiainam-pirenena zany dia ahoana ny risontsika foana ao anatin'le fiainam-pirenena fa ozy hoe manimba an'ilay le vao hoe vote responsable resahan'izay satria ny olona zany mety manova ny fotom-pisainana indrindra rehefa mandeha any amin'anan'ireny ny tompona andraikitra tena hoe chef district moa zany fa mahay any izy dia dikan'izay tsy dia hita loatra eny tsy dia hita loatra eny izy zany na dia fatatrihana tsy indraindray any amin'ny toerana sasany fa misy amin'izao fotoana izao
zay zany feverako hoe ny ministry ny anabeazam-pirenena sy ny ministry ny fahasalamana isan'ny tsy napety zavatra teto amintsika teto le hoe ty mahafahasalamana ty mafanabeazana de mbola iverina koa amin'izao fotoana zao efa mba hoe nisy fanavozana natao fa am'izao zany a dia tokony hanambara mihitsy izy hoe dia ianareo zany amin'ny mahaolo tsotra azy amin'ny mahaolo-pirenena azy de mahazo manao politika izy fa amin'ny matompona andraikitra azy tsy tokony izy andehanao drindra hoe manao primaire zany na hoe nde tadiny candidat zany zao am'izao fotoana zao tena reny zao tena mavitrika eo anatin'izy amina candidat na toko-panjakana moa zany de anatin'izay fa ny zavatra anankiray tiako apetraka ny zava-misy am'izao koa monsieur le directeur de ny hoe everiko fa ny fandraisana andraikitra ka mba milatsaka ho isan'ny olombofidy na ataontsika hoe conseil communal ny mpiasam-panjakana conseil communal zany any ambanivohitra hapakatra lentan'lay ataontsika hoe adievitra sy ny fitadiavana fampandrosoana ny fotony am'izao fotoana zao nefa ny mpiasam-panjakana zany zavatra hita amin'ny toerana maro dia matahotra zay tsy latsaka ananina zany so affectendra lazy raha vao tsy ahoana zany hoe tsy manana safidiny zany amina safidy mba firehana nefa zay ny fomba mety andraisana fomba fanaovana politika indray ianao zay fomba ministerany atany zany ohatrany hoe tokony technicien na fomba fijery teknika no entiny mikarakara ka izy any isan'ny anankiray satria rehefa mandeha anao any amin'ny district na eo anivon'ny région de izy misolo tena izy no chef de l'administration any dia zay zany izy ny garantira zay ataontsika hoe neutralité de l'administration zay ny manao ny administration territoriale de zay zany nozy a hoe mety tsy izy no voatery mananina an'izay kanefa izy ko nefa zany no afaka miteny andreny hoe tandremy fa mato zany a mandehandeha reny olo reny tsy voateny izy zany mety efa nisy rappel à l'ordre ve na zavatra ohatran'izany fa petra andraisanareo teo nevin'ny ministère natany hatramin'izay nanomboany processus électoral zay re madotazay tebaka maro samihafa mampiaina raha ny henoko aloha mbola tsy nisy rappel à l'ordre satria tsy mbola naharay tatitra mazava mikasika ny fisian'ilay zavatra zay no avako hoe majery kely le profo mba entina miainga aloha le profo satria amin'ny alalan'le profo hita zany no ahafahantsika mandray an'le fepetra araka ny voalazanao teo hoe rappel à l'ordre aloha farafaratsiny tena marina fa araka ny voalazan'ny namana parfait tsy tonga lafatra ny kianja ilalaovana fa indraindray mety tsy ampy ny alava mbozaka indraindray mety misy mikitotoana kely ny kianja ilalaovana saingy zao io aloha nananatsika malagasy miezaka isika rehetra mba ifandamina mba iosona makany amin'ilay dingana zay iverina hoe honare zany mba apisy lamina makany amin'ny fampandrosoana ny fotony zay zany mba tokony hojerevana le izy mantsy fiainam-bahoaka fiainam-pirenena mihitsy le izy le baolina moa zany ohatra ny raisany fa tena fiainam-pirenena fiainam-bahoaka mihitsy le tena mariny zany miezaka isika zany ny mba hanaradalana nametraka fanontaniana moa namana teo hoe mahazo milatsaka satria ny ben'ny tanàna aloha zany raha fahalalako azy zay rehetra milatsaka rehefa nakatoavina filatsahako fidiana dia tsy maintsy miala izy mino afatoy izany koa ny PTS satria miezaka isika rehetra zany mba tsy siny le fifangarona andraikitra satria fifidianana be ny tanàna natao miresaka ejikina reo teo ngamba mety tsy ety raha ohatra ka misy be ny tanàna milatsaka ampiasa n'ilay fahefana kely eo ampelantanany fa kely iny fa tombondahany lehibe iny mamiohatra amin'ny sasany ka miezaka zany isika rehetra mba samy fanaradalana azadiny koa nefa fa izao misy andraikitra ny senita koa ange hoe zay izy no mpiantoka garant moral des opérations électorales zany hoe mpiantoka izy an'izay mba everina inona moa ny antony nanangana anary an'ilay senita misy fiovam-penitra lehibe ary tena mahiry vaika aho mba hampandraisana anjara sy mavitrika bebe kokoa ny olona sy ny vondron'olona ivelan'ilay fanjakana zay ny fandehany ka ao anatin'izany fanomezana andraikitra zany mba samy
misahana ny azy ny tsirairay avy dia tsy hoe samy maka ho azy a ilaina foana ny mifanakalo hevitra mifanampy ohatra hoe ny aty amin'ny lafiny ara-panjakana izy mambolavola ny verina fa didy amandalana tokony handaminana sy handavorariana nylay lalao-pifidianana fa ny satsokady ihany ko any amin'ny sehitra misy azy dia mba mizaka ihany ko zany a mba hanaraka an'ilay fenitra hanaraka an'ilay lalàna mba tena ho fifidianana ara-demokratika no izahantsika atao zany fa tsy sahala ny tamin'ny andro fahintsony ao anatin'izay fikarakarana fifidianana izay ty anokatra te anontany a metraka fanontaniana somary mivantana angamba aloha e atao amin'nivony ny KMF Knoe a le senita rafitra tamin'ny tetezamita raha nareo mpanara-maso ny fifidianana azy mbola tokony izy ve no mikarakara le fifidianana amin'izao fotoana izao satria ny filohansenita efa lasa mpikambana ao anatin'ny gouvernementa filohansenita teo aloha zany inona no mety ho fiatraikan'izay ao anatin'le fifidianana io senita zay mbola mipetraka amin'izao io a no anisany hikarakaratra any amin'ny fifidianana communaly rehefa vita ny fifidianana communaly dia ravy izy zahay miezaka manaja lalàna ary mampianatra ny olona ihany koa hanaja lalàna dia zay ny voalazany lalàna tsy afaka anao ady hevitra be zahay hoe lany daty ny senita na dia fahitantsika tokoa hoe fa tokony ova ho senina tsy haiko zay entsonana azy fa zay aloha no voatondro hatreto hoe mandra-pahavita ny fifidianana communaly amin'ny volana jolay izao dia mipetraka ny senita dia miandry an'izay zahay andriamato parfait tena zay zany le anisan'ny zava-manahirana eto hoe tsy fantatra ntsony ny règle de jeu any amin'ny feuille de route ve mijery sa any amin'ny constitution sa any amin'ny lalàna ohatra ny lasa zay mapetipety foana ny ataontsika fa zay zany tafiditra ao anatin'le hoe korotana eo ambony kianja fa raha izay le izy a dia tsara atao mazava satria nahoana le hoe transition manelingelina foana marina fa mety mbola misy mitondra ny sasatsasany tamin'ny transition teo aloha fa rehefa hoe miverina ao anatina ordre constitutionnel tsika dia misy lamina vaovao tokony apetraka izay moa le senita napetraka tamin'ny transition misy an'ireo le raha tsy diso solotena ny akolafy kely maro isan-karazany hatramin'ny solotena mpanao politika raha tafiditra tao tena mbola ilaina ve zany zao tsy aloha mba kelikely tsaratsara olona fitony eo dia mba apetraka maharitra le izy a zaka ny firenena ny fampiainana an'le senia dia tsy hiverenana ntsony iny resaka io fa dia tena indépendant izy fa tsy hoe miala indray ny mpikambana sasatsasany dia miditra any anatin'ny rafitra hafa lasa manahirana an'le sain'ny olona zany hoe inona zany dikany indépendant raha ohatra ka misy ohatran'izany ka eny le adevitra ngamba ohatrany hoe efa engagé moa le processus électoral azo ataon'izao hoe za dia antany hoe sarotra ve manangana an'le rafitra mareo teny andriamato talia ngamba dia andriamato ravin'izao topoanary le zany nahitentsika anoano hoe seni dia mbola tsy maintsy ho senita foana anoan'le satria tsisy texte vaovaony e tsisy texte zay mamoaka hoe zao ndrainy zany ny mahakasika an'le senia dia zay ny mbola mahatonga ny olona tsy maintsy moly resaka foana ny hoe senita dia zay mahatonga le ady hevitra foana zany ao anatin'izay zavatra zay hoe mbola tokony ro sa tsy tokony ro satria ireo zany natao ho an'ny transition zay fotsy angamba ny tiako hoe observation tiako atao anatin'le zay fa misy fanontaniana hafa tiako apetraka rehefa avy eo rehefa amin'izy satria nome zao le préfet moa zany fa tsy au niveau ny région ny fanontaniana apetraka zany zao dia ny hoe ilaza izy hoe zao nisan'ny mpanolontsaina arakaraky nisan'ny mponina ahoana moa ny bazy ikajina an'lisan'ny mponina satria zao a tamin'ny fidisolombava-bahoaka teo namoaka ny chef district zay nanao comptage physique miainga avy any amin'ny fokotany dia amboariny chef d'administration chef d'arrondissement administratif dia miakatra eo anivon'ny district dia iny no alefa dia nefa projection ny staty no nataonareo zany teo anivon'ny intérieur atao anatin'izay cette fois-ci ve zany a mbola le projection ny staty natao sa efa le amin'ny chef district avary aminareo ray izy za tamin'izay gaga hoe
any intérieur ihany le chef district ary avero fa iny any manakaiky satria le calcul anatina projection ataon'ny stat mo sy base novina moa zany recensement andrala de nefa tamin'izay fotoan'izay tsy prise en compte tsy niraisina le amin'ny chef district zay démembrement any intérieur ihany zay zany nataoko hoe inona moa zany zao no anaovana zay le ataontsika hoe fomba moana le isan'le conseiller par rapport am'le isan'le mponina eny e lizy eny hoe zay indrindra mahatonga ny hoe solotena mpanjakany ny fotony no mamoaka n'ilay didy a mametra ny isan'ny mamaritra ny isan'ny mpanolotsaina fidina zany isaky tsy hoe mpanisana izy akory fa hoe ny any fotony ihany malala ny tena zavatra isy marina mety tsy tena hoe exact latsiny am'le teny frantsay le izy fa sika zany ao anatin'lay famerana an'le isan'lay mpanolotsaina dia ny hoe ny mponina amin'ny commune manana mponina latsaky nyzao ny isany a tokony zao ny isan'ny mpanolotsaina ao aminy dia mahotra zay koa hoe amin'ny commune latsaky nyzao ndray ny isan'ny mponina ao aminy a dia tokony zao ny isan'ny mpanolotsaina zany le izy zany a mba hahafahantsika mba mampifanahatsahany ny isan'ny mpanolotsaina na nisan'ny tompona ndraikitra andoavan'le vahoaka vola andoavana etra andoavana karama ny ireo olona ireo e tampikarama ka raha ohatra ka vitsy loatra lay isan'lay vahoaka handoetra fa be loatra lay isan'ny mpanolotsaina dia hitanareo amin'izay fa lasa vesatra ho an'lay vahoaka zany a lay fampandehanana le raharaha communaly eny ary mandeha be ny fotoanatsika tsy ho afa-po mihitsy tsika fa efa tokony ho tapitra ny fotoana na izany aza omeko fitenenana tsirairay angamba ianareo marana azy dia ataontsika hoe miresaka mitompona andraikitra sy ny vahoaka malagasy mihitsy tsika misy tokony ho afatra na resaka tokony ho atao am'izao hoe atao anatin'ny fifidianantsika ahoana no andravonantsika azy ao anatin'izay dia manomboka azy angamba ianao a dia mamarana azy ianao andriamato talea ao anatin'ny fandraisana fitenenana amin'ny sesotra zao tsika eto amin'ny plateau andriamato parfait randrenitovina araka ny adihevitra nataontsika teo zany dia maro aloha le zava-manahirana zany ao anatin'le fiatrehantsika n'le fifidianana nefa tsy natao ampiraviravitana zany fa dia irosoantsika le izy satria araka ny resaka natao tao hoe mahatsara ny fitantanana eny fotony zavatra roa zany mba tiako amaranana ny fandraisako fitenenana eto a ny voalohany dia mba ho voaja mihitsy ny a lalàna aorinany fipetrahandreo be ny tanàny ireo a dia mba misy keo avy eo fifidianana eraky ny fokotany zay mantsy ny anisan'ny tsy napeten'le teo aloha koa rehefa mipetraka ny be ny tanàna dia miova ozytsika averina atao mantsy ny fifidianana eny anivon'ny fokotany dia iny ny tena akaiken'ny olona ary amin'izao ny fiovan'le filoha-pokotany efa tsy fantatra ntsony hoe nitendrena le izy samy fidiana dia iny zany mila fandaminana koa mba ho tena miara-miasa tsara le filohan'ny ny ekipan'ny fokotany ny ekipan'ny mpanolotsaina ary ny be ny tanàna zay zany fanamariana ray fanamariana faharoa rehefa tena ao anaty fahasairanana dia ohatra ny mahavaolana kokoa ny vehivavy za zany mba te ampiriska eto hoe le filatsahako fidin'ny vehivavy a sady efa ao anatin'le hoe miralenta sy ny tarantsika iny zany eo ihany fa mba fandraisana ndraikitra dia zao ny fotoana rehefa tsy hanao zao dia afaka ifataona indray a dia mba fotoana ilatsahana zany zao a dia mahaporisika ny fotoana moa tsy afaka tena hoe nanaovana fanentanana maro fa dia eto misy sehatra ray mety misy sehatra hafa ihany koa akoatra ny ty alohan'ny fifidianana dia mbola fotoana zao dia mahaporisika an'izay filatsahan'ny vehivavy maromaro zay n'ity fifidianana ity eny asy rahabato raha arsoa malala patricia namarana ny anjara fitenenanao ianao ny amaranako ny fandraisam-pitenenako angambany a dia mitodika amin'ny olo-pirenena rehetra tsy akanavaka amin'nrehetra amin'ny hoe tokony ho ajaina lalàna velona misy eto amintsika dia ny rehetra ny tokony hanaja an'izay ka miainga avy any amin'ny mpitondra fanjakana eo ihany koa ny mpilatsaka hofidiana ary ny mpanao politika sy ny olo-pirenena mba ho tena hoe adinombalahm-pianakavy tokoa no miseho zany amin'ny fifidianana zay tena safidy mba hoaka marina tokoa no lany sy hipetraka dia mba ho olo-pirenena tompona ndraikitra daholo sika rehetra eny asy andriamato raha velonjato Bernard ny rarina dia ny hoe ho tanteraka le fifidianana le hoe anatina fahombiazana ary faharoan'izay a dia
ny antelaina satria zay ny mety hoe antoka anatin'le izy dia ny fahafahana ny hoe garantie morale. Le garantie morale marina fa ny senity io a fa ianareo ny intérieur zay manana latsamangaiky any amin'ny trany amin'ny faritra rehetra any a de tokony afaka ametraka an'ilay ataontsika hoe climat assuré zany hoe mba ananany olona antoka indrindra ny mpanao politika anatin'le fifidianana hoe tena andeha tsara io zany a ka ampisy le farafaratsiny herijika eo anatrehan'le lalàna fampiarana ny lalàna zany anatin'izay reto a de manao hoe ny fampahafantarana n'lay fisafidianana n'lay membre ny bureau de vote le membre ny bureau de vote zany a mba tokony tena mpahafantarana ny olona ao anatin'le satria tsy inayndray a le any amin'ny CEDA ohatrany hoe teren'le hoe am'izao a misy timine zany misy tetiandro dia ze eo ihany zany no eo ihany ny eo a de tsy inayndray le olona zany a tsy eo ihany zany no alainao a nefa mety nisy lesoka tamin'izay fotoana zany de dikan'izay zany a tokony mba ahafahan'ny olona koa am'izay fotoan'izay hoe dia ampandraisana anjara zay amin'ny fisafidianana n'le mpiambana amin'ny membre bureau de vote zany ary ny fampahafantarana ny olona nlay hoe inona moa ny tena andraikitra de tsika rehetra moa zany na mpanao politika na ny fanjakana na ny fiarahamonimpirenena dia manana an'izay adidy zay mba atonga hoe atafita sy atotosa ampahombiazana zay olaolany eo am'izay andraikitra na manda zay apetraka aminy. Andriamato tale mamarana azy ianao. Iany tompoka ny antenika angamba de zao hoe efa nankinitsika amin'ny lafiny ray zany a amin'ny senita ny andraikitra goavana amin'ny fandavorarinina fikarakarana na raha-pifidianana. Asavady-drano ny raha-pifidianana ary tsy vita tsy fanakonana. Miantso ny rehetra zany a mba samy farimbona ao anatiny zany raha-pifidianana zany. Indrindra ianareo platsaka hofidiana na avy amin'ny antoko politika na tsy miankina amin'ny antoko politika satria nahoana betsaka ianareo mieritreritra fa ny filatsahako hofidiana ny fanaovana fampelezan-kevitra dia efa ampy amin'ny fandraisana anjara amin'ny raha-pifidianana. Tena tsorina fa ny ampahafolony ihany zany vita izany. Raha ny marina dia anisan'ny tokony hanentana ny fidy ianareo amin'ny fisoratana anara anatin'ny fifidianana anatin'ny lisam-pifidianana satria fisoratana anatin'ny lisam-pifidianana dia zay no zo fototra ahafahana mandray anjara ao anatin'izany fifidianana zany. Anisan'izany koa ny fisolotenan'ireo candidat rehetra amin'ny androm-pifidianana. Be dia be ny candidat zay tsy manana solotena akory anatin'ny birao fandatsaham-bato mampalahelo zany. Hanika rehefa misy ny indrokely dia lasa mitabataba rehefa misy ny faharesena rehefa aveo fa misy tsirariny misy salamizao sy ny salamizao fa indrindra moa any fikirakirana nyreny voka-pifidianana ireny dia maro ny candidat ny tsy hita fa rehefa mivoaka ny vokatra na tsy ofisialy na ofisialy any vao mitaraina ka manentany zahay ifarimbony sika ministerany atany moa zany dia manana ny andraika manokana amin'ny fanoanana ny senita isanambaratonga na zany eo amin'ny ataontsika hoe fitandrona ny fandripahalemana mandritra ny raha-pifidianana zay solotena-panjakana moa no mitarika an'ireo mpitandro filaminana amin'izany lafiny zany na zany eo fanolorana ny kojakoja isan-karazany indrindra ny trano mba hahafahany reny sampandrarahany senita ireny miasa tsaka sy-andava manita ny andraikiny ka dia zay zany dia manentany rehefa miara-misalahy sika rehetra hiroso amin'izany raha-pifidianana zany mino zahay fa totosatsika io ary tsy tsangamenatra ny firenena. Andriamato Ralevasson Hartina, directeur des libertés publiques et des affaires politiques eo anivon'ny ministèran'ny atitany sy ny tsinjaram-pahefana. Andriamato Ravelonjato Bernard, député teo aloha, mpampianatra mpikarakany koa. Rasoary Malala Patricia, secrétaire général national ny KMF Knoé. Randry Nitovina, parfait, expert en gouvernance locale. Makasitraka anareo efatra menada vahiny tato anatin'ny fandarana tamin'ny teny ity ny fandarana mikolo hevitra dia natao hifampitaizana hitondrana fampianarana fa indrindraindrindra hifanabeazana eo amin'ny olo-pirenena
malagasy amin'izao toerana misy ny firenena zao hoe indrindra mba afantatra ny firenena sy zava-misy amin'ny firenena everina fa nahafahana nampita ihany koa fanampipahalalana ho amin'ny tsirairay ao anatin'izay firosona ny fifidianana izay fandarana tamin'ny anio ity mbola misy ny sehatra iresahana mahakasika ny fifidianana rehefa tena miroso ao anatin' zany fifidianana zany mbola ho asaintsika eto ireo antoko lehibe izay manana kandida nivon'ny fifidianana iady hevitra eto rehefa tena ao anatin' zany fifidianana izany fa ny amin'ny anio ity aloha dia isorana isika niaraka taminay hatramin'ny farany tao anatin'izay adiny ray sy sasany izay tao anatin'ny fandarana mikolo hevitra na ireo ny aino tamin'ny onjam-peo na ny mijery amin'ny internet na ihany koa ny nanaraka tamin'ny fahitalavitra manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray veloma tompoky lasy tompoky vavy